Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana dia tononona aminao mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Ny lohateny na ny tenin'ny fanahy masina izay tiany ifampizarantsika androany dia toy izao hoe: ny fahalemeko no manosika ahy hivavaka, na azo tenenina ihany koa hoe ny fahalemenao no manosika anao hivavaka. Ny fahalementsika no manosika antsika hivavaka. Ary hivavaka tsika ametrahantsika izany loha hevitra izany amin'anaran'i Jesosy. Eny ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, mankalaza, manome voninahitra anao ary mankasitraka anao ny amin'ny fitiavanao, fitantananao sy fandaminanao ny fiainanay isan'andro. Ianao tokoa no tsy miova ilay Andriamanitra hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay, ilay voalohany sy farany. Ianao no alfa, ianao no omega, ianao no antony izao rehetra izao ka dia ianao no ivavahanay, ianao no antsonay. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, ianao ilay Andriamanitra Davida, ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompo. Ianao no ivavahanay ka dia manandratra anao amin'ny fonay sy amin'ny herinay, amin'ny fanahinay rehetra, amin'ny sainay izay Tompo, satria tsisy Andriamanitra toa anao misaotra amin'ny zavatra maro ataonao amin'ny fiainanay, ny fitahiana tsy takatry ny saina, ny fahasoavana, ny tanjaka, ny hery, ny fahasalamana. Ka dia manatrehanay ankehitriny tenena araka ny fombanao amin'ny alalan'ny mpanomponao indray ankehitriny, anambara ny sitraponao ny amin'ny tokony hanarahana anao, dia ny ametraka amin'ny fiainanay aminao isan'andro, indrindra ao anatin'ny fahalemenay dia hivavaka sy ametraka amin'ny fiainanay izay Jesosy, satria tsy misy afa-tsy ianao irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka dia aminaranao Jesosy Kristy naovan'izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Amen. Dia araka izany teny izany efa naroso teo am-piandohana dia ny lohahevitra hoe ny fahalemeko no manosika ahy hivavaka, na azo atao koa hoe ny fahalemenao no manosika anao hivavaka, ny fahalementsika no manosika antsika hivavaka. Ina moa no tena dikan'izay ho arahantsika eo izany araka ny tenin'ny fanahy masina izay tiany ampitondraina antsika androany. Raisintsika sady ny Romanina toko fahavalo, Romanina toko fahavalo ny 9:20 ihany aloha ny vakiantsika, ametrahantsika izany amin'anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Averiko ihany izany, ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Raha enoantsika izay teny izay dia efa miverina tsy matetika atao ny atao hoe fanahy, natao hoe fanahy masina. Toy izany koa izy ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Amin'ny ankapobeny na azo lazaina mihitsy hoe tsy misy olona tena hoe mahery na hoe tena hoe asahany hoe mahay mivavaka, tena mahery mivavaka, fa ny fanahy masina no miasa sy manitsy manamboatra ny vavaka ataon'ny tsirairay avy. Izany hoe mety ho diso ihany izany tsika tsirairay avy raha miteny hoe misy olona amin'ny teny frantsay izay hoe, amin'ny teny frantsay hoe un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, hoe tena olona iasan'ny fanan'Andriamanitra, olom-bavaka iny, olona lehibe iny eo amin'Andriamanitra. Tsy misy izay raha ny tena marina, fa ny tena ivony na ny tena fototry ny fiainantsika kristianina dia Jesosy Kristy aloha. Izy no tena mivavaka ho antsika. Vazavaintsika rehefa avy eo izany hoe Jesosy Kristy efa niteny fa izy no mivavaka ho antsika
any an-danitra ary ny fanahy masina no mifona ho antsika ety an-tany. Ho antsika kristianina zany a, na ho antsika olo-masina indrindra. Eto moa zany azo tenina iza ilay olo-masina, iza natao hoe kristianina. Kristianina be da be no afaka manonona ny tenany hoe kristianina. Fa ny olo-masina ohatra ny amin'ny asan'ny apôstôly ihany. Asan'ny apôstôly, tsara angamba ny vakitsika vetivety a. Ny asan'ny apôstôly 7 vaky toy izao minaran'i Jesosy. Ny asan'ny apôstôly 7 dia raisitsika ny 9:17. 17 vakina minaran'i Jesosy hoe: ary Ananiasy namaly hoe, Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olo-masina tany Jerosalema. Eto ny olo-masina izay tenen'i Ananiasy, izay fantatsika zany ny tantara amin'io dia i Paoly na i Saoly tamin'izany no naka taratasy hanenjehana ny kristianina izay nanara-dian'i Jesosy Kristy. Fa tenenina izy eto hoe tena hoe olo-masina. Inona moa zany lazaina hoe olo-masina? Satria olona tena hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no ambarantsika foana sy ifampahirizantsika ny amin'ny hoe miaina ao anatin'ny fahamasinana sy mandeha araky ny fahamarinan'Andriamanitra. Amin'ny Romana 9:9 eto izy dia averiny tsara mihitsy. Ary toy izany koa izy ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Raha vakina tohizana kely eo ambany eo ahafantarantsika izay olo-masina izay dia tsara vakina satria manambara izany ny 9:7 aminaran'i Jesosy hoe: ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fonany ho an'ny olona masina. Eo koa zany dia voateny koa zany hoe olo-masina zany araka izay fa nitenentsika teo. Ny araky ny nambarantsika teo zany fa raha ny tena marina tsisy hoe olona mahay mivavaka, tena mpivavaka be, mafana fo mivavaka, fa ny olona tena mitady an'Andriamanitra dia ny fanahy no manitsy, na Jesosy no mivavaka tena mifona sy mivavaka ho antsika any an-danitra. Jesosy Kristy ozy izy any amin'ny Romana 9:9 eo ihany izy ny 7:70 manambara an'izay, ary izy amin'ny Romana 9:7 ny vaky toy izao minaran'i Jesosy hoe: iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tany ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zay zany mahatonga hoe any an-danitra any tokony hifaly tsika kristianina, fa any an-danitra any dia efa misy Jesosy Kristy izay mifona ho antsika eo an-tanany ankavan'Andriamanitra. Amin'ny Hébreu 7 koa izy mbola manamafy an'izay. Vakitsika ny Hébreu 7 aminaran'i Jesosy 9:5. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Jesosy zany io, amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Jesosy no mifona ho antsika izay manatona an'Andriamanitra. Dia raha ety amin'ny ety an-tany zany, izay any an-danitra any zany, fa ny ety an-tany koa dia ny fanahy masina no mifona ho antsika araka ny voatsoratra eo amin'ny Romana 9:20 ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ay tena tsy haintsika mihitsy zany ny fitarainana ataon'ny fanahy masina io amin'ny vavaka ataontsika rehefa manatona an'Andriamanitra tsika
ary indrindra arak'ilay teny teo hoe olo-masina tsy kristianina anarana fa tena hoe olo-masina izay manara-dia ny tompo ao anatin'ny famasinana sy ny famarinana tokoa. Any amin'ny jaona voalohany toko faharoa, jaona voalohany toko faharoa amarana antsika nio fonana sy fitarainana ary fandraisan'i Jesosy Kristy sy ny fanamasina anjara io zany amin'izany atao hoe vavaka ataontsika izany. Amin'ny anaran'i Jesosy zany jaona voalohany ny toko faharoa ny andininy voalohany ihany vakintsika. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izay no ananantsika fanantenana sy tsy tokony izany ho antsika kristianina, ho antsika olona mandeha raha tena mandeha amin'ny famasinana sy ny famarinan'Andriamanitsika dia tsy tokony atahotra na tsy tokony sanatria hoe hitsiriritra hoe iry misy olona tena olomben'Andriamanitra na olona akaikin'Andriamanitra. Zay zany no tsy tokony ho raha tena ho antsika kristianina, tsy tokony hoe tena hoe hiatehatra na amin'ny lanjany be mihitsy amin'izany atao hoe olona zany hoe mpitantana fiangonana, ray aman-dreny mpiangonana, ray aman-dreny mpitantana hoe mamara zao, dada zao. Misy olona tena reny mihitsy no heveriny fa hoe mitondra ny vavaka sy mitondra ny fitarainana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy afa-tsy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny mpanalalana ary Jesosy Kristy ihany no mitondra mivavaka antsika. Ary tsika raha mivavaka dia ny fanahy masina no tena manonona ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny ataontsika dia ny mandeha amin'ny famasinana sy mitady an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Dia ho raisintsika ho fanampanazavana amin'izany tenin'Andriamanitra izany ho vakintsika ny Lioka toko faha 1:10. Ny Lioka toko faha 1:10 ny andiny voalohany no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Azafady marika Lioka. Lioka 1:10 ny manomboka amin'ny andiny voalohany dia ho faranantsika any amin'ny andiny 13 eo fa ho raisintsika tsikelikely amin'ny anaran'i Jesosy ny andiny Lioka toko faha 1:10. Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy, Tompoko, mampianara anay hivavaka tahaka ny nampianaran'i Jaona ny mpianany. Raha hitantsika eto izany dia Jesosy nivavaka hoy izy tamin'ny fitoerana iray ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy. Izany hoe nisy mpianatra maromaro izay efa niaraka tamin'i Jesosy, efa nividiny niaraka taminy teo foana, dia mahita an'i Jesosy mivavaka eo foana isaky ny miaraka eo zareo. Mety efa nanontany ihany angamba zareo hoe ahoana moa izany mivavaka Jesosy ity izany. Fantatsika tsara fa Jesosy alohan'ny miasa na rehefa vita ny zavatra ataony dia miakatra ao tendrombohitra izy na mandeha amin'ny saha anankiray na amin'ny toerana mangina dia mivavaka rery amin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, nefa dia mivavaka mihazakazaka mandeha miresaka amin'Andriamanitra. Mivavaka io manko resaka amin'Andriamanitra ihany koa io zany fa misy fampianarana betsaka ny amin'izany. Fa eto dia mahagaga hoe nivavaka tamin'ny fitoerana iray, izany hoe anankiray ihany koa zany rehefa mivavaka amin'Andriamanitra, nivavaka Jesosy dia henon'ny mpianatra koa. Ankoatran'ity teny anankiray ity dia misy tantara anankiray manambara fa Jesosy rehefa mivavaka tao Getsemane dia henon'ny mpianatra nivavaka nataony. Raha eo, aoka tsy ny sitrapoko nataoko fa ny sitraponao raha sitraponao
raha mety ozy izy esory amiko ty kapoaka ity eniny mpianatra zany ny mpianatra ary tsy nijanona teo kaikiny teo fa la somary lavidavitra fa eniny mpianatra fa Jesosy Kristy tena mivavaka amin'ny teny mafy zany zany tsy tokony hisalasalantsika koa fa ny vavaka hitarainantsika no atrin'Andriamanitra rehefa tena mitady an'Andriamanitra tsy mijery an'izaniza fa tena miteny dia tena miresaka amin'Andriamanitra ary io dia resaka io ny resaka matetika tsy soratana fa tena resaka tena tora-po rehefa miresaka amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro ianao miresaka amin'ny rainao izay rainao mifankazatra aminao isan'andro ataoko ngamba fa tsy hanoratra foana ianao dia maka ny resaka tianao ataonao amin'ny rainao foana eo hitantsika io moa fanazavany an'izany hoe ray hoe iza moa zany ray zany hoe raha ray takantsika ray aty an-tany ary malala manao zavatra tahak'izao amin'ny zanaka maika fa izy any an-danitra ray any an-danitra fa isika zany rehefa miresaka amin'Andriamanitra izay mifankazatra rehefa mifankazatra amin'ny tsitotsika mifankazatra amin'ny ray dia tsy tena hoe tsy maintsy hanoratra foana mety amin'ny voalohany ianao na amin'ny fotoana tsinandray mety afaka manoratra ny vavaka na ny resaka tianao atao amin'Andriamanitra fa ny tena olona tena hoe mifandray amin'Andriamanitra izay miresaka amin'ny isan'andro amin'ny vavaka dia tena miresaka antora-po izay ao am-ponao no avoakanao amin'Andriamanitra fa tsy mila amboarina na ahitsy amin'ny soratra ka zay zany ilay vavaka izay resahana mahitsy amin'Andriamanitra eto ny Jesosy Kristy eniny mpianatra mivavaka tamin'ny fitoerana anankiray dia rehefa nitsahatra izy dia ozy ny mpianatra anankiray hoe tompoko mampianara anay hivavaka ny anankiray zany sady nangataka izy hampianatra hivavaka satria fantany fa ilay vavaka atao zany hoe ahoana ary zany fomba fanaon'i Jesosy rehefa mivavaka izany tsy taka ny fanaon'ny ireo mpianatra ireo tsy hoe olona tsy nahafantatry ny inona mihitsy tamin'ny vavaka nataon'ny mpisorona teo aloha mpisorona manko rehefa mivavaka dia araka ny teny hoe aza mivavaka eny amoron-dalana na miteny mafy mba ho hitan'ny olona sy izy any amin'ny matitoko fahenana zany no hitantsika fa efa azo ny valim-pitihany hoe misy ihany koa miteny mafy sy atao hoe atao vavaka amin'ny fitsaram-belatsia fa vavaka eniny mpianatra teto dia hitany mihitsy fa tsy mitovy amin'ilay nataon'ilay olona hatramin'izay ary na vavaka nataony ary dia ozy tsy mitovy amin'ilay vavaka nataony nampianarin'ny Jaona ty amin'ny mpianany Jaona izay ny alohan'i Jesosy Kristy nanao vavaka koa na ny mpianany fa hafa ny vavaka nataony fa Jesosy izay nanao vavaka izay tsy fanaony rehetrarehetra hatramin'izay no nangatahan'ny mpianatra hoe mba ahoana moa zany no atao rehefa mivavaka dia fantatsika tsara ny antsoina hoe vavaka nampianarin'ny tompo hitantsika koa moa zany any any amin'ny Matio 9 ny 9 ka tamin'ny 17 any amin'ny ahafahantsika mahalala hoe inona ilay hoe vavaka nampianarin'ny tompo fa hoy Jesosy 2 aminaran'i Jesosy ary hoy izy taminy raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe ray eo ho amasina neny anaranao ho tonga ny fanjakanao omeo anay isan'andro izay hanina saza ho anay ary mamela ny heloko ahy fa izahay koa mamela izay rehetra meloko aminay ary aza mitondra anay amin'ny fankam-panahy fehezina fo zany ty vavaka nampianarin'ny tompo ty lava be raha ohatra hoe azavaintsika fa nisy fampianarana amin'izany afaka mijery tsika nampirisihana mandrakiriva hijery amin'ny lohateny sy ny fidona vavolombelona ny amin'ny hoe vavaka nampianarin'ny tompo fa eto zany hoe raha mivavaka ianareo izy dia ataovy hoe ray eo zany hoe tsy mivavaka eto ao anaty finosana dia averintsika foana fa Jesosy tsy nampianatra amin'ny mpianatra mihitsy hoe vavaha amin'ny Jehova raha mahita mivavaka nampianarin'i Jesosy ianao dia tsy niteny mihitsy hoe Jehova fa ray eo io ray io no tononona rehefa miresaka Jesosy Kristy izay ray any an-danitra io izay amin'ny teny frantsay éternel tsy teneniko izy amin'ny teny hafa fa Elohim Adonai zany izy amin'ny teny hebreo misy anarana be da be ny anaran'Andriamanitra fa tsy hoe anaran'Andriamanitra ho voatonona ohatr'izay fa fantatsika tsara ny anaran'Andriamanitra afaka mihena ianao amin'ny vidéo hoe
izy ny tena témoin de Jéhovah na hoe izy marina le anarana Jéhovah io zany. Fa Jesosy rehefa nampianatra dia hoe raha eo ho amasinina neny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Anankiray zany aloha manamasina ny anaran'Andriamanitra ary anaran'io an'Andriamanitra io dia masina io, izay mahatonga anazy tsy tokony tononona foana io ary tsisy anarana azo menana io. Raha misy anaran'Andriamanitra hitantsika misokatra sy miseho dia tokony eritreretintsika hoe tena anaran'Andriamanitra tokoa ve zany. Dia ny anankiray koa zany ho tonga ny fanjakanao, ny fanjakan'Andriamanitra io araka ny teny Jesosy dia tsy fanjakana etỳ an-tany io fa fanjakana any an-danitra. Dia io izy mikatsao ny fanjakana sy ny famarinana fa hanampy anao zavatra rehetra. Any amin'ny Mateo 20 ahitantsika an'izany. 7 omeo anay isan'andro izay hanina sahaza ho anay. Io no mafimafy indrindra amin'ny fiainana kristianina, indrindra amintsika amin'izao fotoana izao dia mbola tononona ihany koa hoe mafimafy ho antsika malagasy ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fahantrana mafy. Fa dia tena maro mihitsy no fitahan'ireo mpitondra fivavahana. Ary raha mpitondra fivavahantsika no mamitaka ny olona tsy hametraka an'izany fiainana izany hoe ny hanina isan'andro izay sahaza, izany no tena tokony no angatahana amin'ny tompo. Fa misy dia tena manome torohevitra hafa mihitsy. Raha mankaty aminay nareo na miaraka amin'ity Jesosynay ity io tena Andriamanitra manome zavatra be da be, lasa mpanan-karena ianao lasa manana an'izao rehetrarehetra izao tsy atao tsinitsinina intsony fa fampanantenana hafa mihitsy zany. Tsy midika izany hoe tsy men'Andriamanitra ny sahaza ianao na tsy meny zavatra tsara, fa raha mihoatra noho izany dia tokony hampieritreritra amintsika kristianina zany. Fa Jesosy Kristy rehefa nampianatra dia hoe ny hanina sahaza isan'andro. Meny ny sahaza ianao ary mihoatra isan'andro ny meny anao fa raha toriana aminao ny amin'ny fahasoavana tafahoatra, ny fitahiana, évangile de prospérité amin'ny teny frantsay, dia tokony eritreretintsika hoe misy an'Andriamanitra tokoa ve ity. Fa raha efaninana amin'izao fiainana izao, amin'izao tontolo izao ilay fiaraha-mivavaka dia tokony ho tsika izay manara-dia zany manaraka an'ilay olona araka ilay teny teo ihany koa hoe manome lanjana ho an'ilay mpitarika ianao, manome lanjana amin'ilay mpitondra. Fa ny mivavaka dia mitovy eo anatin'Andriamanitra na mpianatra ary nangataka tamin'i Jesosy hoe ampianary mivavaka. Ary ny mivavaka dia Jesosy no tena manamarina azy any an-danitra ary ny fanahy masina no manitsy azy amin'izay vavaka ataontsika etỳ an-tany. 4 ary mamelà ny helokay fa izahay koa hamamela izay rehetra mieloka aminay. Efa misy fampianarana teo aloha milaza fa izay masina ihany no mahita an'Andriamanitra. Mateo 5:15 izay hoe izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra. Dia tahaka izany ihany koa mila mamela heloka sarotra io no mahatonga ny fifandirana sy tsy fampandrosoana ihany koa miainga hatrao amin'ny ankohonana, miainga hatrao amin'ny fianakaviana dia hatrany amin'ny firenena, ny fiarahamonina, ny fifamelan-keloka mba hisian'ny fampandrosoana. Io zany tena zava-dehibe ho antsika kristianina ihany koa izay manara-dia ny tompo. Hoe tena manara-dia vonona handeha amin'ny fahamasina sy famarinana ny mamela ny heloka izay mieloka tamintsika. Dika izany fa nisy olona manao heloka tamintsika fa mila avela ny heloka ireny olona ireny. Eo izany manaraka eto hoe ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanahy. Izay vao mametraka ny tenantsika mba ho arovan'ny tompo amin'ny fankapanahy izay miseho amin'izao fiainana izao. Zavady isotro rano kely. Mila angatahana amin'ny tompo koa zany, na amin'izany hoe fankapanahy izany ary tsy voafehintsika izany fa ny fanahy masina no miasa ao anatintsika, manome antsika amin'ny fahamasinana, hitahirantsika tsy hiditra amin'ny fankapanahy. Ary ny fahamarinana indrindra koa tsy hidirantsika amin'ny fankapanahy. Ina moa ilay fahamarinana? Rehefa lazaina amintsika fa izao zavatra izao dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanompoan-tsampy, ny fijangajangana, ny laingy, ny fahavetavetana, ny
ny kolokolo ny zavatra maro izay tsy famarina nefa asehon'Andriamanitra hoe ity zavatra ratsy nefa mbola ataontsika tanterahantsika dia gagitsika avy eo hoe fa maninona no tafiditra amin'izao fakapana izao. Fa antsika ihany koa zany no mangataka an'izay amin'ny fanamasina, mangataka an'izay amin'ny tompo mba hiala amin'izany fakapana izany hitandremany antsika tsy handeha amin'ny fakapanahy. Ny hitandremany antsika tsy handeha amin'ny fakapanahy dia ny fanatanterantsika ny didiny sy mitandrina izany. Dia hovakiako ny 15 aminaran'i Jesosy ary hoy Jesosy taminy: iza moa aminareo no manana sakaiza izay mankeo aminy mamantonalina ka hanao aminy hoe ry sakaiza, ampisambory mofo 3 aho, fa ny sakaizako nandeha tamin'ny aleny dia tonga atsy amiko ka tsy misy izay afahako azy. Ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka hanao hoe aza manahirana ahy fa efa mihidy ny varavarana izao, ary ny zanako mandro eto am-pandriana eto amiko, tsy afaka hifoha hanome anao aho. Hoy izao aminareo, na dia tsy hiainga hanome azy noho ny fisakazana azy izy, dia hifoha ihany izy noho ny fitarainany fatratra ka hanome azy izay ilainy. Mbola azo hazavaina toriteny lavabe zany fampianarana lavabe raha ho hazavaina io fanazavana io, fa amezantsika azy dia ery amin'ny farany ery hoe raha misy olona mitaraina fatratra ozy dia hanome azy izay ilaina, na dia mahalaina ary ilay olona izay hitarainana. Midika izany fa ny fitarainana antsika eo anatrehan'Andriamanitra, na dia ao anatin'ny fahalemena ary atao anatin'ny fahalemena ity olona ity no nitaraina. Raha olona matanjaka, raha olona manana ny tanjaka sy ny hery, tsy mila mivavaka izany izy fa tonga dia manao izay zavatra tiany atao izy zany. Fa ny fahalemena, mahatsiaro tena ao anatin'ny fahalemena raha mahavita zavatra ngezabe zany ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, dia ny fanetretena sy ny fahalemena izay manao ny asan'Andriamanitra no isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainany. Itsika ozy izy mihety fa Andriamanitra Jesosy Kristy no hitombo, no hisandratra. Ka izay ho antsika tsiraray avy, raha tena mitaraina amin'ny tompontsika ao anatin'ny fahalementsika fa tsy manana n'inona ho atolotra. Raha misy olona hivavahantsika zany, raha misy olona mitaraina hoe tambavaka, na dia heverina hoe rehefa mivavaka ary ahako dia mamaly vavaka, miheny vavaka Andriamanitra, dia inona ilay fitarainana eto? Noho ny fahalemeko, noho ny tsy fananako no hitarainako amin'Andriamanitra. Fa rehefa mitaraina amin'Andriamanitra ahako noho ny tsy fananako, noho ny fahalemeko, dia hanome azy izy izay ilainy. Ajantsika eo zany amin'ny andin'ny tapan'iny fa sady efa amara-parana antsika anazy eo amin'ny andin'ny 15. Vakitsika aminaran'i Jesosy ary hoy izao aminareo: mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondomy dia hovoahina ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no hahita, ary izay mandondona no vohaina. Mila mitady tsika, mila mangataka, ary mila mandondona. Dia aza misalasala zany mandondona sy mitady ary mangataka amin'Andriamanitra. Inona moa zany ilay angatantsika io voalohany indrindra koa? Vakitsika rehefa avy eo izy io fa vavaka raha misy fitaraina ataontsika, ny aretina, ny fahasalamana, ny fahoriana, ny fahantrana, dia aza misalasala ary amin'ny zavatra atao rehetrarehetra tsy tokony atahotra zany tsika amin'ny atrehan'ny olona, fa ain'Andriamanitra no efa miaro antsika sady amin'ny fitarainana izay ataontsika. 1:1 aminaran'i Jesosy: fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, raha angatahany hazandrano no hanome azy menarana ho solon'ny hazandrano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy.
Aizaika zany tena men'Andriamanitra antsika. Ny zavatsoa, anome zavatsoa ho an'ny zanakareo izy. Raha ray ary tsika, raha etỳ amin'izao tontolo izao araka ilay teny tery am-boalohany. Raha ray manana hevitra tsara mba te hanome zavatra tsara ho an'ny zanaka, ho an'ny fianakaviana, tonga ny voalohany taona, tonga ny farany taona, dia te hizara, te hanome fanomezana ho an'ny ankonana, ny ray aman-dreny, te hanome zavatra tsara ho an'ny zanany, te hampime sakafo. Izany ny teny hitarainantsika andro aman'alina ho antsika izay ray, ho antsika reny, ho antsika ray aman-dreny dia mba hanome zavatra tsara, manomboka amin'ny sakafo tsara, ny fitafiana tsara, ny trano tsara, ahafahana miaina tsara, ny ahafahana mampianatra, mampitombo ara-batana, ara-panahy, ara-tsaina. Izany no tadiavintsika ray aman-dreny voalohany indrindra. Maika antsika ray aman-dreny ary hoy izy mikasa milaza mahay te hanao zavatra amin'izany ao ny zanakitsika, fa maika fa ny rainareo, 9:13 Afrika hoe, koa raha ianareo na dia ratsy aza, haintsika kay ratsy. Izay ilay antsika malemy, tsika tsy tanteraka raha mangataka amin'i Jesosy, nizaniza olombelona, na olona tompona andraikitra ambony izy, nizaniza dia ratsy. Izany ny tenin'Andriamanitra eto. Haintsika kay ratsy, tsisy manao marina dia ray aza, na dia ratsy aza, mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Hanome zavatsoa, zavatra soa nome antsika ny zanakitsika. Tsy maika va ny ray, io ilay ray any an-danitra io, ilay ray nitenenin'i Jesosy teo aloha teo. Raha mivavaka nareo izy dia atao hoe ray anay any an-danitra. Ilay ray izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga amin'ny fanjakanao. Io ilay ray nitenenin'i Jesosy. Tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Dia izay no tena angatahantsika. Io fanahy masina io angatah io. Angatah fa tena zava-dehibe omen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mitady, mandondona sy mangataka. Io fanahy masina io no mifona. Fanahy masina no manitsy ny vavakitsika, ary ny fanahy masina no antony ny fahalehibiazana, fahagagana, famindrapo, fahasoavana, fitahiana men'ny tompo dia noho ny fanahy masina. Dia araka ny efa niresahantsika teo fa ny fanahy masina dia fanomezana ary tena zavatsoa io. Any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 izany dia efa fantatsika tsara hoe iza ilay fanahy masina. Izay tonga tao amin'ny mpianatra rehefa nirotsaka ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekote. Dia tena niseho satria efa nampantenain'i Jesosy izy io. Alohan'ny hamakiko an'ilay ao amin'ny Jaona 5:10, Jaona 5:20, 9:20, be da be ny efa tenin'i Jesosy manambara fa andeha izy fa niraka ny fanahy masina ao amintsika. Dia ao amin'ny Isaia, any amin'ny Isaia toko 2:20 any, dia efa niteny ny mpaminany Jesosy Kristy, ny fanahy masina nefa nampiteny ny mpaminany hoe amin'ny anaran'i Jesosy 9:1, indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy ny fanahiko. Mahagaga fa tamin'izany Isaia dia efa niteny ny amin'i Jesosy. Ary rehefa jerentsika io teny io dia ny mpanompoko amin'ny lehibe ny M izay tantanako, lehibe daholo ny litera soratana eto izany dia tsy izy izany fa Jesosy Kristy izay efa nametrahan'Andriamanitra ny fanahiny. Tsika izany niza te hanantona ny tompo, te hivavaka na matanjaka tsika indrindra ao anatin'ny fahalemena, ao anatin'ny harerahana, fahakiviana, dia Jesosy Kristy sy ilay fanahy masina no angatahantsika fa izy no tena mifona ho antsika ao anatrehany indray, ary ny fanahy masina no manitsy ny vavaka ataontsika. Ny Jaona toko 5:20, 9:20 namaranako azy, ahafahantsika mametraka tsara izany hoe ny vavaka
izay nampianarin'i Jesosy dia ny fandraisana ny fanahy masina sy fametrahana ny fanahy masina ho amintsika tsiraray avy tsy hakanavaka. Azonao vakiana ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 7 fa tsy hakanavaka fa ny mpianatra izay mivory tao amin'ny efitra anankiray dia samy nahazo ny fanahy masina izay mitovy ny fanahy masina voarayan'izareo Jaona 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy 9:20. Fa raha tonga ny mpananatra izay rahiko ho aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara ahy. Ilay fanahin'ny fahamarinana io izay mivoaka avy amin'ny ray ozy izy, Andriamanitra ihany ilay ray araka ny teny teo Jesosy rehefa miteny dia ray foana ny teneniny. Ny fanahy masina, fanahin'ny fahamarinana, fanahin'ny fahamasinana izay avy amin'Andriamanitra dia io no mitarika antsika, manitsy ny vavaka antsika, ary izy no vavolombelona anambara sady manambara an' Jesosy izy zany no ahafahantsika manambara koa ny vavaka ataontsika eo atrehan'Andriamanitra, dia mampahely antsika mandrakariva hitady, angataka ary andondona mba ahazahoantsika io fanahy masina io, fa izany no hatanterahan'ny vavaka sy ny hamalian'Andriamanitra ny vavaka ataontsika ao anatin'ny fahalementsika sy ny tsy fahatanterantsika rehetra, ka dia manekehan'ny Tompo, manekehan'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ianao, manisy teny eo anatrehany fa ho azontsika, ho azonao io fanahy masina io amin'ny fanompoana, amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy, indrindra amin'ny fahazotoana mivavaka sy manaradia azy. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra indrindra Tompoko, manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola tonga eto, raha mbola tsy tonga ny Tompo dia hifampizara eto foana isika amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.